Ya de miarabanao rôly mercia miarabany pieny ihany koa amin'izao atoandro izao dia mbola mamerina amin'ny fisaorana trano manaraka ny fandarana anao ny fitenenana amin'ity atoandro ity. Tawarina ny fandarantsika teto moa zany no nanaova ny filohan'ny repoblika ny fanambarana tao amin'ny onjam-pirenena ihany zay somary nahagaga aloha rôly mercia fa raha tokony ho izy zany mba nandeha ny hiram-pirenena nisy an'ireny le protocole mahazatra eny fa asa hoe fa tena may volitratra loatra ve ny filohan'ny repoblika atao ka adino hatramin'ny hiram-pirenena fa dia avy hatrany dia tonga dia niseho teo anaty ampanao gazety dia avy tamin'iny fanio-kevitra iny raha nahitana azy ny ariva rehefa hita ny sary dia olona crispé zany hoe amin'ny teny vahiny moa tena malaza azy hoe la mine de fête zany hoe hitanao zany hoe valaka zany le filohan'ny repoblika ary naharary azy mafy io koa avy amin'ny solombavam-bahoaka io izy manko nanantena fa voafehany io solombavam-bahoaka io satria nametraka bromaharitra izy zay napetrany izy zany dia manantena ny filohan'ny repoblika hoe vitany vola ny zavatra rehetrarehetra napetraka tamin'ny alalana espèce son nom est trébuchante ositsika amin'ny teny vahiny le bromaharitra dia nitsonona tamin'ny alalana zay ihany kosa tamin'ny alalany raha matahora sy ny intimidation sy ny sisa ireo solombavam-bahoaka niaraka taminy dia lasa nanangana groupe parlementaire HVM dia mieritreritra zany ny filohan'ny repoblika fa efa voafehany io anty amin'ny era-pirenena io vokatra izay politikana malety na politikana fandrahonana sy fampitahorana izay nampiasaina teo anivony anty amin'ny era-pirenena io tsy napozy ny filohan'ny repoblika hoe any anivony anty amin'ny era no iainga ny coup fatal presque fatal satria mbola tsy mivaly moa ny didipitsaran'ny HCC ho azy dia hatramin'ny ora farantsika nahita zay manko ny hitako hoe afetseny ny filohan'ny repoblika ihany tao anatin'le fanambarana ino izy dia natao tampotampoka tsika nge rôly mercia ohatra ny tena tsika tamin'ny hany mampanao gazety mpanao investigation na mpanao fanadiadiana tsika tany amin'ny alakamisy nge dia fa nalala ny fanombohany le procédure alakamisy melohan'ny fetiny Pentecôte ka ahoana ny filohan'ny repoblika efa nandeha tany Mahajanga izy ny andro zoma asabotsy ary nandritra ny Pentecôte izy tany avy eo miverina teto Antananarivo izy ny andro alatsinainy tsika mahalala tsara zany mpanao gazety sotrotony azy aiza ny service de renseignement amin'ny fiadinan'ny repoblika no tsy mahalala rôly mercia fa dia hoe natao maimaika atao ino izy ny filohan'ny repoblika tsy tompoko efa natao efa inisieny zay nanao anazy efa ely ny zavatra iny ary nresantsika teto mihitsy lakamitsika efa niresaka azy somatsika efa niresaka azy filohan'ny repoblika dia natao tampotampoka iny zavatra iny zay aloha ny zavatra zay le hitenenako hoe ny vazany tokoa iny zavatra iny ny sous-estimeny zany nataony hoe tsy dia misy dikany kanjo jereny 220 le solombavam-bahoaka nana 520 aloha no nanao soni 220 no ny vote oui na ny fidy eny tamin'iny fotoana iny na zay fotsiny ihany azy zay vao nivarahotsana hoe tena zava-doza tokoa ty satria na be ataotsika azy raha-pitso afaka pitso hoe lavin'ny HCC zay fanapaha-kevitra izay rôly mercia dia izao efa hitany zao tontolo zao aloha fa ny grande majorité des députés zany mitsipaka ny filohan'ny repoblika ary efa nazavaintsika teto omaly raha araky ny lalàna fotsiny io lalam-panorenana ma régime parlementaire tsika io efa tsy manana intsony an'le fahafahana mitondra andrimatoa Hery Rajaonarymampiana very zay aptitude à gouverner capacité à gouverner zay raha vao misy solombavam-bahoaka 520 nanao soni ary 220 ny fidy gaga ny tena rehefa nahita ny filohan'ny repoblika satria talohan'ny tenenany dia ny adevitra napetraka zany dia hoe zao no teneniny ao hoe andravany anty amin'ny era ve izy tokony mba manao discours d'apaisement sa ve anenjana indray lozany nataony ireto solombavam-bahoaka tokony mba ho tambatambazana indray lasainy fadondrina raha tsorina nge zany dia dondrina nareo solombavam-bahoaka ka akana ny vahinony andeha hanao fanofanana azy za loatra ny alay-panahy ihany hoe ka mety matsapana zay tokoa ny filohan'ny repoblika normalna zay satria reto le mpiaradia amin'reto nge reo no mivadibadika palitao fa généralisen'le filohan'ny repoblika zany ampianarina ozy an'reto solombavam-bahoaka tsika reto natao hoe contrepoids mpanaramaso ny asan'ny gouvernement zay mihitsy nge nataony tokony ho ataon'le solombavam-bahoaka fa ianao angedry matoa Hery Rajaonarymampiana ianareo ihany nampianatra an'le solombavam-bahoaka tsy contrepoids fa isolelaka ianareo ihany nampianatra azy hoe midoka
de io mbola ataon'le raiky amin'ny roapolo maly nampiakarina tamin'ny TVM tsy malala menatra raha zany teo amin'ny toerana solombavambahoaka tsy mbola hitanao nanerana an'izao tontolo zao zany hoe ampiakarina amin'ny plateau an TVM 21 député de andeha ndray indroa ihany miteny fa san'izay mijoro eo manao labzi manao figurant ozy tsika de eo de hoe reto zany zay le manohana ny filohan'ny république Andriamatoa Filoha raha nahita n'iny sary tamin'ny TVM iny de marina mihitsy ny tena hoe tokony ho faniny reto solombavambahoaka reto fa tsy hainy ny asany ianao ve député solombavambahoaka solovavany le vahoaka de andeha hiaro fitondram-panjakana eo anatrehany fahita lafim-pirenena tahaka an'ireny labzi mijoro reny tena ohatrany mba mahamenatra ihany fa misy mamarina ny tenin'ny Filoha ihany ho faniny reo fa zao lefa mahay amin'ny asany tsy ho fanina fa le reto pisolelaka raiky amin'ny roapolo reto ho fanina fa mahamenatra olona loatra mahamenatra olona mihitsy de mbola toy izao ihany le tenin'ny Filohan'ny République satria gaga tsika Roly Mercia rehefa niteny izy marina aloha zany fa ohatrany hoe tsy de nasinisinsira fa de hoe raha hoana mandalo fotsiny iny rehefa isavy ny rahoan'iny de ho fanitsika ny solombavambahoaka sy ny sisy fa le endrika le panika naseho an'izany ahitana hoe tsy zay ny tena ao anatin'ny lohany ao teny zavatra mba asiko resaka marina ny tenin'ny solombavambahoaka vahiny teo Roly Mercia hoe toatrany tsy niresaka fond mihitsy ao le président de la république raha mba hoe zany hoe mba haka ny fon'ny olona ny fomba nakan'ny fon'le malagasy zany de hoe tondrindreo solombavambahoaka reo tsy alehan'ireo zay manko Roly Mercia tetika adin'ny olona tsy de alehany koa zay tsara ihany ametrahantsika an'izay hoe rehefa ianao zany mba tia nasongady tena teny fomba nasongadinanao tena tsy ianao manasongadana ny tenanao fa manambany ny hafa tsy ao ianao zay mifandehany tia nasongadina ny tenany zany Filohan'ny République mba tia haka ny fony le opinion publique de nalany baraka na maivaniny taka ny volomborona le solombavambahoaka tsy zay angeny fihetsika rehefa en détail ianao Andriamatoa Filohan'ny République aiza ve Roly Mercia de hiteny avy hoe za ty tena faran'izay favori de ny afahako manasongadana ny tena hoe za favori de hiteny hoe ianao Roly de tena dondrina tsisy lainanao mihitsy mazava ho azy fa za ndray amin'izay fotoana izay no afa-baraka eo anatrehan'le opinion hoe ohatra ary to s'en prendre amin'le solombavambahoaka nefa izy mila solidarité interne tsika mila fihavanana ahoana ny havanan'ny olona amin'izy ambanimbanianao io amin'izy lazainao fa tsy alehany amin'izy lazainao fa tsy mahay ka mila ampianarina ary fa ino no mampianatra manoatra no Marc Ravalomanana mpanao an'izay zay ka abonné école ozy fitenitsika azy nahay nakalesona tsara vao farany tange Marc Ravalomanana tamin'le congrès izy tsy mahatoky malagasy de zay nefa nanakianana ny Marc Ravalomanana tramizay naverindrera angaty tamin'le congrès aka vahiny expert mihitsy izy formé andreo candidat be ny tanànandreo fa ny azy manko mila résultat izy tondrina daholo zany le malagasy rehetra manampahaizana miresaka décentralisation ingénieur mikasika ny urbanisme reo rehetra mahay ny resaka fitsinjaram-pahefandreo zany tsy alehany daholo amin'ny Marc Ravalomanana mila maka vazaha izy iforme azy io toetsainy io efa andreo prochaine ny Marc Ravalomanana nandritra ny vampitaona lava io averiniera Jonary Mampiano io iantso ny communauté internationale hoany izy iforme an'le député de le raiky amin'ny roapolo député amin'izany de mbola tsy tonga saina ihany fa hanambanina zava-dozanareo ange zany zavatra ataony zany raha vahiny alaina mova tsy tamin'ireny andro fanjanahantany reny tamin'ny colonisation nisy an'izany atsona ny vahiny makatsy de vazaha daholo voanjo ozy ny fiteny azy tamin'ny fotoanandro zay nge nanaovana an'le solombavambahoaka de manara-poana reto solombavambahoaka reto nefa olona no fidim-bahoaka misy olo tena vahoaka ary mitovy légitimité amin'Andriamatoa Ierina Jonary Mampiana gaga ihany manko ny teny za ozy filoha voafidim-bahoaka teny an'izay izy tao ohatra voafidim-bahoaka koa nge le solombavambahoaka zany hoe fahefana avy amin'ny vahoaka tahaka ny fahefanao avy amin'ny vahoaka ihany koa nen'ireo solombavambahoaka reo ary amafisiko kely fa tsika nanazavan'izay io solombavambahoaka io ary ny ACC tenany ihany reo manko de anala-barabata ndreo ACC reo Roly Mercia raha iny tenin'ny Filoha iny hoe izy manko zany efa tsara manko ny anamafisatsika an'izay tokoa Roly Mercia fa hitako ihany hoe misy ihany zany tsy ohatrany hoe fandrebirebena saim-bahoaka ataon'ny Filohan'ny République le zavatra nisy ange tsy empêchement akory tsy hoe fampiatona ny asa amin'ny Filohan'ny République ka mandeha tsika manao référence tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny 9 nahazo an'ny professeur Zavy Albert non tsy zay tamin'ny 3 azavadindriny tsy zay io procédure io fa déchéance io procédure io araky ny voalazany 9 amin'ny 30 amin'ny lalam-panorenana zany hoe miampanga
raha tsorona angamba ny fitenitsika mahazatra azy de hoe le solombavam-boaka zany tamin'ny alalan'iny sy ny iny sy latsabatsy nataony iny de mitoro ny filohan'ny republika izy eo anatrehany fitsarana raha ny tokony ho izy de ny haute cour de justice ny mandray an'izay fitoriana zay fa le andininy fa 720 milaza manao hoe ka satria mbola tsisy ary tsy miasa le haute cour de justice de ny haute cour constitutionnelle ny maka ny toerany aloha misolo azy zay aloha zany de mazava zay normal tsara zany ary recevable tsara eny anatrehany haute cour constitutionnelle izay requête ny député zay requête nge iny fitoriana le atao hoe mise en accusation de zao ny zavatra misy zany ro limercia ny tsara zany io haute cour constitutionnelle io fa gagitsika rehefa maheno ny filohan'ny republika tahaka ny hoe mbola tsy mandeha ny fitsarana le fitoriana azy asa raha tsika tsainy zany le fitoriana mbola tsy tafapetraka satria tamin'ny fotoana ny tenenan'ny filohan'ny republika andalana makeny le solombavam-bahoaka mbola tsy tafapetraka zany le fitoriana mbola tsy tafapetraka de enao olona ampangaina enao le olona toriana zany andeha hiteny hoe efa fatako io didim-pitsarana io fa tsy alehany fa fatako io didim-pitsarana io fa tsy ahomboka de rehefa andalo rehefa tapitra rehefa afaka tirao an'ity de anao an'izao tsika zany hoe mametraka zany le filohan'ny republika fa izy mahalala ny décision de justice melohan'ny fandehanany raha-pitsarana na ny procès zava-dozy eto ambonin'ny ty tany ty ary tsy azo ny saina eritreretina raha mieritreritra fa état de droit tsika fa zay le voalazantsika matetika hoe mipotra ihany ny ao anatin'ny loha ao zany le subconscient le mpitondra zany mipotra ihany manao hoe efa ao am-posinay eo am-pelatananay voafehanay ary tsisy ahina le fitsarana avy mbola lampandrenana zay le zavatra mitranga rolita ao anatin'izay fihetsika nataon'ny filoha zay anyka zany tena ohatrany hoe tsy miexista ny votoatin-draharaha rehefa niteny ny filohan'ny republika ampangaina ve anao manao trahison ampangaina ve anao hoe tena parjure mihitsy nge nataonao tamin'ny fanekenany sony teny amin'ny CCI vato iny ampangaina ve anao maninona tsy nitanterahanao ny fametrahana ny haute cour de justice heritaonao arian'ny mandat izay atongavanao eo araka ny takiny lalam-pandrenana ary motif mampiongana anao iny ampangaina ve anao hoe mandika lalam-panorenana tsy mba mamaly anao na ray raha amin'ny d'état zany de mba manao amende honorable eny tokoa tsy tanterako ty zavatra ty fa no zao antony zao ka zao ange mba miesaka zany farafaratsy mba mamaly an'le fond fa tsy niteny izy mikasika an'le votoatiny na ray azy satria ohatrany hoe efa voafehan'le HCC na io votoatiny io tsy ilaina edikevitra akory satria rehefa tonga ny amin'ny HCC io ho alaminy Jean-Éric Rakotoarsosy nipiaradia aminy eo anivony HCC fotsiny mivazan'le vahoaka tsy le député avela hoany rehefa tsy tianareo rehefa ohatran'izao sy ny sisy reo raiky amin'ny 50 reo na raiky amin'ny 20 nanasonireo fa le vahoaka malagasy zay ataonao tsinitsinina ao anatin'izay tsy firarahinao mivaly-teny zay za kosa ro li mahita hoe fa tafahoatra mihitsy le fihetsika le filohan'ny republika tamin'ny nomaly iny de ty ny farany mba siko fanamarina alohan'ny tenenanao ro li merci marina ozy satria manko nampangaina izy zany hoe tsy mahomby ianao amin'ny fitantanana ary zay ho an'ny sehatra resa-pirenena aloha de zay daholy raha nahita ny article rehetra manodidina ny ndraraha teo amin'ny assemblée iny tsika de ny zavatra niverimberina foana de hoe incompétent le filohan'ny republika tsy mahay le filohan'ny republika tsy manana ny fahaiza-manao zany hitantana an'le firenena de mba namaly an'iny izy zany de zao ny fomba namaliny azy ro le merci tsy hitanareo angamba oziny le am'le fampandrosoana fa io ozy marina fa mety miadana angamba miadana ozy fa azo antoka le atao amin'ny teny vahiny zany hoe lentement mais sûrement andrimatofilo tsy miadana lentement zany nge nampanatenainao tamin'ny anao nilatsaka hofidiny ary anao aza ny teny fa maika ny zavatra rehetrarehetra milahara-pamehana daholo ny zavatra rehetrarehetra heritaona sy tapany aty aoriana ve anao vao miteny aminay indray hoe miadana ny fandehan'ny raha fampandrosoana fa tena mandroso mihitsy fa miadana fa azo antoka raha nalala izahay tamin'ny taona 3 alohan'ny andatsahanay vato fa hiadakadany io raharaha io ka any amin'ny heritaona sy tapa mbola tsy zavatra ho vita marina mafy raha nisy nandatsabato an'Andriamatoa Hery-Rajonary Mampianina tsy misy satria ny zavatra nampanatenainy de hoe de le stage 3 volana ka hatramin'ny 9 bolana maika be zany ny fahantam-bahoaka ny zavatra tena maika ozy de ny pouvoir d'achat ny malagasy ny tena maika ozy izy de ny miaditsika mikolokolo ataontsika lahara-pamehana ny tena maika ozy de ny bois de rose fa raha ny teny izy hoe riva oka malagasy zanao fampelezakevitra aminareo eto fa zao heritaona sy tapany any hoany mbola somary tsy de misy zavatra iainga firy
any amin'ny heritaona sy tapany any mbola tsy hofoanantsika ny kolikoly mbola vao mainka anjeky io délestage io mbola hiparitaka ihany ny bois de rose tsika mandeha tsy misy fefarany mbola tsy ho voasambotra ihany ny olona manao bois de rose mbola ao anatin'ny fantrana tanteraka ihany ianareo ary midangana ny vidin'entany ny rano ho anareo any amin'ny fatratsimo dia hovidinareo efajato ariary ka hatramin'ny 1000 ariary ny soa anankiray raha zay ny tenen'ny filohan'ny republika dia hoe nareo vahoaka en connaissance de cause na nahalala fa dia asakasaka reo sisa andatsabato na tsy andatsabato anio ka raha nandatsabato anio ny vahoaka malagasy tsy afaka mametsiny ny filohan'ny republika amin'izao fotoana izao no ny antony hoe efa nahalala kosiny zay ngeny ny fanarahana tany am-piandohany fa zay ny nampanantenany ny filohan'ny republika ny nampanantenany dia hoe maika saingana daholo ny zavatra rehetrarehetra ko maninona ty amin'ny heritaona sy tapany vao hiteny amintsika izy hoe eny misy ny fampandrosoana fa miadana angamba mais lentement mais sûrement miadana fa azo antoka mi-insulté an'le vahoaka malagasy anie zany rôle merci ary mbola mitombona foana le tenentsika hoe mamitaka an'le vahoaka malagasy anie zany ny filohan'ny republika zay mihitsy lalatena Koutrazafy tsy vita mamitaka fa miampangatena ihany niezaka niaro vatany izy omaly fa tsy tsapany fa vao maika izy miampangany tenany mety teny angamba ny filoham-pireneny sy ireo manodidina azy hoe ka ny antony tsy nresahany an'le voto atin-draharaha zany hoe le fond lazainao teo amin'le fiampangana azy dia mba ho fanajana ny haute cour constitutionnelle misy nyteny zay moa tsy mahaleriva fa mbola tsy nitenenindreo amasom-bahoaka moa le izy eny ary nitoera raha mpitsarana anankiray nge lalatena Koutrazafy mahitsara an'izany ny filoham-pirenena sy ro manodidina azy reo misy avoaka malaila nge avy any Paris manodidina azy eo ampanolotsaina azy eo ary tompon'andraikitra voalohany ao aminy eo ny raha mpitsarana ray rehefa mandeha dia sady jerena ny votoatin-draharaha no jerena ny endriky ny raharaha ny forme ary amin'ny filaharany araka ny lalàna iraisam-pirenena zay miasa eto amintsika ihany koa amin'ny rehefa manao rehefa mitsara raharaha anankiray ny fitsarana ny endriny aloha ny jerena aloha dia rehefa mitombona le endriny ny forme zany rehefa manaraka ny lalàna rehetrarehetra sy mipitsipitsiny amin'izany dia zay vao miditra amin'ny votoatiny amin'ny fond ny mpitsara ka raha ohatra ka hiten'ny filoham-pirenena sy manodidina azy hoe ho fanajana ny fitsarana avy ny lalam-panorenana dia tsy nresaka momba an'le votoatiny fond izy nefa ny andresaka momba an'le forme zany hoe le raha-pitsarana zany le zavatra ho tsarainy ny asa izay zany efa nyresahany tamin'ny lafiny forme zany hoe tsy manaja an'le haute cour constitutionnelle izy zany fa loja amina tambaraka ny teneninao teo ara dia fa mampilaza amin'ny vahoaka izy fa hoe ity no lalana tokony arahany ary tsy maintsy arahany haute cour constitutionnelle amin'ny fitsarany an'ity raharaha ty io ny lalana ao alehany dia avy amin'io nangalany fanapahan-kevitra ary anoherany andavany anty fiampangana nataon'ny député 120 amin'ny zato ty inona le lalana dia iny ny teneny iny hoe tsy mangarahara le paika nentina nanaovana an'le le mise en accusation le fisafidianana an'le izy fiampangana maika nanaovana an'le izy maivana nanaovana an'le izy ary ny teny mihitsy ary izy iny ny tena nahagaga sy natalanjona hoe misy resaka kolikoly ndry ka ny olonao ihany nge ny tamin'ny mpanao gazety tany tao amin'ny chambre 14 ira amin'ny vehivavy iny chambre 23 fa tamin'ity chambre 14 tao amin'ny bâtiment C ary le olona tao sy zenandray vola tao araka ny révélation nataony député Trinka Roberto teo révélation nge reny sur l'existence de corruption dia nyrehare avokoa hoe avy any amin'ny fitoram-panjakana avy any amin'ny faratapony any ny vola ary natao hierovana anao filoham-pirenena le vola nomena an'le député sasatsasany natao vola omena zay anaovana ampandamoka an'le processus nentina teo anivon'ny anteny meram-pirenena ka hoe hisafidianana eny satsia amin'ny hoe ho ampangana ve satsia le filoham-pirenena zay zava-nisy tao
hita amin'ny mpanao gazety zany zavatra rehetrarehetra zany ary nisy hainao manjery sasatsasany zay mampiseho ma indépendance libre azy sy maty aminazy efa nilaza mivantana an'izany ary misy sary hoe reny nivoaka avao ranona sy ranona avy nandray an'le vola ary tsy mba nisy nitatra tany amin'ny filoam-pirenena voataterina aminy am'izao fa nisy sasany tamin'ireo nandray vola kivy de miresaka eo mahafantatra mpanao gazety izy mantsy ary very fa namany daholo le mpanao gazety de miresaka izy hoe tena le izy koa de 50 millions fotsiny zany hoe niraisina ihany fa nevery le député fa ambany loatra hiary filoam-pirenena hoe de 50 millions mbaly aly pôsy koa reo zany ny zava-nisy tena tsy mba zazatenika raha ohatra ka hoe ilaza resaka corruption ndre matoa filoam-pirenena de tokony fatariny tsara izy ange tsy tany ary mety ho tatitra diso fisolelahana araka amin'ny mahazatra ny azo zany fa corruption raha misy zany vo verifie tsara dia corruption ny initiena natao ho an'ny tombotsoany ary voatondro mihitsy ara hoe avy amin'ny baiko miainga avy eny andapany avy loha tsy fantaramona izy avata-tena mihitsy ve no ninisiany zany sany ny olona manodidina azy zay sy zay fipetrany ary olona manodidina azy sasatsasany hita natany amin'ny assemblée tany ny olonany indrindrindrindra moa nateny amin'ny hôtel Colbert teny Antananarena teny ny pitsininy na zany naty zany atao amin'ny paikady procédure eto anivon'ny haute cour constitutionnelle de tsy misy milaza mihitsy ny hoe amin'ny endriky ny toedrara amin'ny forme de raha vao misy maimbomaimbo kolikoly corruption de fa irrecevable les plaintes les requêtes tsisy an'izany ao fa za hoe ny zava-doza de efa nisoritany filoam-pirenena avy amin'iny kabary nataony iny ohatra no baiko omeny ny fitsanahana avo ny lalam-panorenana hoe aty amin'ny forme nareo no mandehana any no sokosokiry daholo zay tena tokony sokosokirina rehetra hoe tsy mety de any zany ianareo mandeha fa za miditra ty amin'ny votoatin-draha raha dia lazao raha vao forme mantsy ka tadavana hoe mampitombona hoe misy tsy mety ry misy tsy mety misy tsy mety zao misy tsy mety ty dia diti-pitsarana tokana ihany ny azo atao am'izay de hoe irrecevable tsy azo raisina le fitoriana any nitondrany an'le izy de gaga ihany dre matofo loha agnaty tsy mba misy manoro hevitra anao mihitsy ao amin'ny lafi ny araka ny lalàna sy ny rehetrarehetra raha vao irrecevable enge io de tsy maintsy mame motiva zany ny haute cour constitutionnelle hoe zao sy zao sy zao sy zao tsy marecevable ala izy tiany tsy mety tiany tsy mety tiany tsy mety fa ny irrecevabilité lalatina rakotondrazavy tsy midika hoe tsy mahazo averina tsony le fitoriana fa amboarina fotsiny ary ohatra ny tamin'ny tadidinao le tamin'le hoe irrecevable le tamin'le resaka statut spécial Antananarivo de namboarina le ministère ny intérieur indray andreo ara fa amboarina mifanaraka am'ty teniny ACC ty de naveriny fanondrony ray azo amboarina fotsiny de averina fanondrony any zany hoe tsy afabelanao lafindray zay tsy afabelanao raha ohatra ka hoe ho ataon'ny ACC araka mibaiko nomenao maly baiko akolaka hoe ataovy recevable io mampivaraontsana ny mijery hoe filoam-pirenena mihitsy zay araky ny andininy anankiray ao anaty lalam-panorenana hoe garant ny bon fonctionnement ny androm-panjakana rehetra anisan'izany bon fonctionnement ny androm-panjakana zany les principes en séparation des pouvoirs zany hoe fenitra masina hoe amin'ny fisarahany fahefana ny aty amin'ny mpanatanteraka tsy mahazo mitsofotsofoka any amin'ny fitsarana any ny aty amin'ny mpanatanteraka tsy mahazo mitsofotsofoka any amin'ny raharahany assemblée any kanefa de omaly iny izy de nitsofotsofoka aloha tany amin'ny raharahany assemblée amin'ny filazany hoe tsy mahininina daholo ianareo ka de ho ampianarinay na ho ampianarina ary angendao atao hoe ampianarina andreo député reo andraiky sasy adidiny ny filoha ny
assemblée nationale sy ny bureau permanent raha mahita an'izany reo raha convaincu am'izany no mijery fomba ahoana fomba ampanaovantsika formation andreto ondrotsika reto fa ny zavatra tokony ataon'ny filoham-pirenena raha ohatra ka te hampianatra izy dia reo tandapany eo reo sy retsy membre ny gouvernement reo no anana fahefana de reny ny tokony ampianariny fa tsy ny député ndreny andeha ho ampianariny fa miprofo mitoka mitentany reny anakiroa mazava tsara omaly reny sady mijabajabaka any amy raharahany assemblée nationale izy miteny hoe ampianatra ny député no efa manome baiko sady ankolaka ny haute cour constitutionnelle hoe avaty amy lalana forme no jereonareo mba hahafahanareo miteny hoe tsy azo raisina irrecevable iny fitorina fiampangana zay natao any tenako iny zay ny fomba fijery mazava alisika mino marimarina lalatena kotazazay fa za tsy de ohatran'ny olona sasany hoe de tena hoe manao amin'ny akapobe safo be mantsiny zanika de hoe de tonga de fa anaraka fotsiny forotra efatra eto am'ty filoham-pireneny ty reto membre ny ACC reto fa manany maizy azy angereo hoe magistrat ambony dolo izy reo mino marimarina fa mety mba manotikodina tsara ao anatin'ny sainy sy ny amam-panahany ao ny tsirairay membre an'io ACC io ary mety mandinika tsara reo ko mpanaraka ny raharam-pirenena raha teo mety mandinika tsara ka mety everiko fa mba manana ny ampony any olona nianatra olona tena ataotsika hoe tsongon'olombolo eo aniva fiarahamoniny zany eo aniva ny asa-panjakana ka tsy de tena hoe ny sasatsasany anga zay tena hoe manana fifandraisana mivantana amin'ny filoham-pirenena satria hoe nitendren'ny filoham-pirenena mivantana ho solo-tenany zany anga mety hoe matikena maso fa ny hafa kosa anga maneveko fa tokony mba manetsiketsika ny ao anatin'ny ati-dohany eo ao anatin'ny conscience any eo ao anatin'ny fototry ny fanahany eo hoe andinika aradrariny sy araka ny lalàna antitoedra raha ty ve sadia angorooro angofotra am'izay baiko ankolaka namen'ny filoha zay ka de hiditra am'izay lalatena rakotra zany na izany azany Roly Mercia marina mihitsy manko n'izay hoe mba mifarafaratsany zany reo le mpikambana hafa ao anatin'ny HCC reo mba andinika en tout temps mais conscience ositsika miteny vahiny fa na izany azany Roly ny lalàna rehetra manodidina ny fametrahana ny fitsarana avy mbola lampandrinan'io de napetraka mba higarantira iantohany ny tena fahaleovatena ny le mpitsara zany mba tsy ankina am'izay hoe satria zany tendren'ny filohan'ny repoblika de redevable aminy na matahotra azy ohatra n'Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisosa le mpitsara roa hafa izay notendren'ny filohan'ny repoblika telo tamin'ny kotahany zany mariatsika tsara fa ny lalàna nge fito taona non renouvelable ny mandany mpitsara ao anatin'io fitsarana ambony haute cour constitutionnelle io zany hoe tsy mieritreritra zany Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisosa na reo olona anakiroa hafa reo hoe raha ohatra tsy manaraka amin'ny baikon'ny filoha de mety ho ahongana eto satria tsy azo ahongana ihany koa reo olo reo tsy azo esorina inamovible mandritra ny fito taona ary tsy mieritreritra koa izy hoe sao de tsy ho voafidy tsony rehefa avy eo ka aleo mba andeha mbomboatra resaka any amin'ny filohan'ny repoblika satria tsy renouvelable tsy azo avozana ny mandany dikan'izay zany tena tokony manana ny fahaleovatena ny tanteraka izy ary tranché ary io no mba tiako apetraka Roly Mercia magaga zany de zao mety hoe ady fiady zany na stratégie de défense iarovatena zany eo amin'ny serasera na ny communication nataony reto solombavam-bahoaka araiky amin'ny roapolo avy amin'ny HVM na avy amin'ny filohan'ny repoblika ireo le mpanohana ny filohan'ny repoblika zany niseho tamin'ny mpanao gazety de niresaka taremarika fa amiko Roly Mercia de tena hoe marikana petitesse mihitsy ho an'ny filohan'ny repoblika raha izy no se rabaissé mbola iresaka chiffre satria tsy misy argument hafa zany filohan'ny repoblika ve de tokony andeha hoe hitana ridicule mihitsy amin'ny filohan'ny repoblika ary ny gazety nanamarika an'izany mamoaka sary de hoe hitanareo ty urne ty tao nefa ny mpanao gazety rehetra naka sary tao ary namoaka n'izany sary zany tany amin'ny Facebook ny photographe journaliste zany journaliste photographe tsy misy resaka urne zany tsy misy resaka vato zany tany ambanin'ny urne le urne ne transparente fa tsy hay fa mbola torohevitra mivilana ihany ndray zany no aseho an'le filohan'ny repoblika de ridiculisen'le mpiaradia amin'ny filohan'ny repoblika hoe tiany sary monsieur le président vitanao io osika io aizany apossible an'izany hoe any anatina urne transparent ambany urne transparent de misy bulletin de vote
impossible zany tsy maintsy hita ny mpanao gazety teo zany ro limercia ary ny mpanao gazety ho naka sary natsongoloka nge le urne tsy nisy vato hafa zany tao fa le vato nalatsaka daholo nisan'ny olona nandatsabato nisan'ny vato tao anaty urne azo mpanao gazety sary daholo zany tsika moa tsy mbola manana fahita lavitra fa raha nana fahita lavitra de naseho mihitsy le sary hoe aiza tamin'ireo kay fa hitandrehetra ny anatin'ny tambajotra serasera sosialy ihany zany fa ntiko tenena hoe tenao ve un grand chef d'état président de la république ao anaty palais présidentiel no miteny de andeha ve ro limercia hoe tiany sary a tanareo fa osika mais non anjarana sous-fifrariam-bany zany ro limercia anjarany conseiller zany na anjara ministre ny serasera zany ohatra na anjarany député reo zany hitanareo tiany fa rehefa président de la république ianao de tsy andehanao petitesse zany hoe io le osika 80 zao any amina chiffre mais non ianao nge président de la république problème anao zany de hoe ok nisy violation ana constitution ve tao sa tsy nisy zany ny tokony valinao fa tsy andeha déplacer amindra le adefitra makany amina zavatra mahamenatra kely hoe ndry de le chiffre sisa sy hoe tsy mangarahara imbetsika izy namerimberina le tsy mangarahara zany tsy mangarahara zany tsy asanao andre mato président ny asanao de hoe mi homme de poigne ianao président de la république ianao tranché ianao non mety le izy na tsy mety le izy inona ny violation ana constitution tao na tsinona fa tsy andehany amin'ny détail kely hoe ay ohatra nisy alabaty tao 20 sa 5 sa 1 sa 7 sa 80 sa zany vero limercia mahamenatra ho raha ianao président de la république anka zay ny nahagagatsika satria hitanao zany hoe tsy manana argument zany le miaro an'le filohan'ny république raha hitatra manko any amina terrain an'le hoe fond zany na le votoatany de hitan'ny avany eo ozy ny fitenenana satria be loatra raha tsy resaka fa tsy antony roa fotsiny tsika ny tsy fametrahana ny haute cour de justice na hoaiza eto ambon'ity tany ty zay olona rehetra mamaky ny constitution de mahita fa ny violé constitution filohan'ny république tsy nametraka ny haute cour de justice ary le lalam-pandrenana ihany mametraka fa rehefa tsy mipetraka ao anatin'ny heritaona ao arina ny fipetrahanao io tokony tamin'ny 25 janvier 2015 teo zany de fa motifa na fanonganana anao io zay aloha de apetraka ny lalam-panorenana mazana tsy misy mihitsy hoe cas de force majeure zay manko ny erovan'andriamatoa anao rerakoto manana tsisy an'izany tao anatin'ny constitution tsisy hoe indépendamment de notre volonté ka tsy voapetraka le izy tsisy an'izany ao fa miteny izy hoe ao anatin'ny 20 volana tsy maintsy mipetraka ny haute cour de justice zay ray de ny faharoa raha tsy resaka fa tsy hoe deux violation na constitution fotsiny tsika deux cas na violation na constitution détail daholo manko rehefa aveo azo anapina daholo reny article 72 54 e 94 e séparation de pouvoir ny tenenao teo reny fa ny faharoakoavana be de hoe enao garant an'le bon fonctionnement any institution eto amin'ny fitondram-panjakana enao miantoka an'izany enao ndray manaiky hoe ravana daholo le izy zay roa zay fotsiny eloka be vavy eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany sy eo anatrehan'le lalam-pandrenana izay nianyananao tsy afaka mamaly an'izany ny voalohan'ny république satria fatany fa tsy afa miala izy ary tsy manana argument izy tao anatin'izay de lasa voatery monsieur ABC ary amina hoe chiffre kely ary amina hoe urne transparente sa tsy transparente vato nangalarina sa mamenatr'olona ero limercial izy tena mamena de zao namboariny masevo américaine am'izay ny fanambarany ro limercia enjana loatra manko le fanambarana ary menimenina tamin'ny dolo ny olona rehetra de voatery nuancena zany le position namba eny zao rasolonge vakiko amitsika le fanambarany ny américaine satria hitanao ihany zany hoe voatery tsy maintsy namboamboariny le resa ozy hoe masina sy tsy azo ozongozony namoaka fanambarana izy no maly ny afako maly de maly ndray izy namoaka fanambarana masina sy tsy azo ozongozony ozy ny andraikitra mpifidy amin'ny fisafidianana mpitarika azy ny filohany ny mpikambana amin'ny antenera-pirenena ary solitenany any fotony any amin'ny tany démocratique mariana fa ny fifidianana tamin'ny taona 3 nanokatra ny lalana iverenan'ny Madagasikara eo anivon'ny fianakaviam-be resa-pirenena tsy misy afa-tsy toe-javatra lehibe tena lehibe ary amin'ny fomba tena mangarahara tanao le argument filohan'ny république zany no naveriny ambassade américaine no raisiny manara-dalàna ary ny edikevitra no tokony ahafahana manafoana fanapahakevitra no raisin'ireo maro anisa ampifidy tsy midika ho fanohanana olona na antoko manokana zany fa midika kosa fanohanana ny fahamarinany toerana izay fanalahidiny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fivoarana qui s'excuse s'accuse ozy ny teny vahiny
naninona le masovo amerikana ny voatery tsy maintsy nanao fanambarana faharoa manambara ndray hoe tsy midika fa zay tsy hoe manohana olona fa nenay le stabilité ny tena arovanay aty afa-baraka loatra fa tonga de mivakina fotsiny ozy mifitenin'ny tanora le hoe niaro an'Andriamatoa Herina Jonary Mampiana de voatery namboarina zany le position roly hoe tsy azongozongozina ny andraikitra mifidy amin'ny fisafidianana ampitarika azy ny filoha de tsy maintsy nametraka koa nianty amin'ny era-pirenena satria ireo samy mifidim-bahoaka tao anatin'izay ka antony tena toe-javatra lehibe mihitsiny zay vao azo ataony manova an'izany fanapahan-kevitra ny ray sy mpifidy zany toe-javatra lehibe tsy mihoatra ny voalazany lalam-panorenany ka rehefa mampiasa n'le fahefany eo ampelatanany nomeny lalam-panorenana azy le solombavam-bahoaka tsy anjaranao amerikana na frantsay na iza miditra sy manao ingérence am'izany mitsapaka am'izany fa efany raha ohatra hoe nanao coup d'état de marina zany hoe naonganareo tsy amin'ny tsy ara-dalàna fa tena ara-dalàna tsara ngely processus d'échéance no natao misy mise en accusation miandry ny hevitry ny HCC io manko zany de ratsorina roly manao pimaso any amin'ny HCC ndray zany le ambassade américaine satria nanao pimaso tany amin'ny solombavam-bahoaka fa tsy misy vokany hoe mba manaova retenu aza mifidy an'iny zany kanto sy nasakana le solombavam-bahoaka am'le intérêt supérieur an'ny vahoaka malagasy hoe tombotsoa ambon'ny voaka malagasy io de lasany amin'ny HCC ndray zany hoe tandremo azarodana amin'ny filohan'ny republika fa tena antony tena lehibe iza moa nareo amerikana na afaka hitranché hoe zao ny antony tena lehibe sy ny tsy tena lehibe roly merci fa io zay voalaza ny lalam-panorenana ary zay ihany ny atsika de tsotra roly zay voalaza ny lalam-panorenana ihany fa tsy misy akoatran'izay na ho an'ny HCC na ho an'ny filohan'ny republika na ho an'ny ambassade amerikana na ho an'izy fa raha ny fihetsika sy ny zavatra mamoehatra ataon'le filohan'ny republika de fa maro loatra tsy hita pesipeseny efa diso tafahoatra ary zay ny mba mahagaga le nitenentsika omaly manko hoe de mbola verika any tena magaga roly merci de lasa ohatrany hoe ho an'le sasany miaro ny filohan'ny republika zany adiny daholo le zavatra tsy nety rehetra nataon'ny filohan'ny republika hatramin'izay de ty ohatra anankiray hoentiko ty amin'ny mampanao gazety mpanao fanadihadiana antsika na journaliste d'investigation antsika ty fait avéré ty tranga tena mariny ty arazo amarinina tsy asy afaka andahany zany reo ministra rehetrarehetra reo na ny filohan'ny republika na ny prime ministre ihany koa satria ty tranga nadikevitra tao anatin'ny fivorian'ny gouvernement zany na filan-kevitra ny gouvernement fantatry ny filan-kevitra ministra tsara ihany koa tranga ohatran'izao izy io roly tsy haiko na nahitsika fotoana vitsivitsy lasa zay de nisy tolobidy ho an'ny orinasa Jirama amin'ny fourniture na carburant zany na famatsiana solika zany ho an'ny ampiodinana ny orinasa Jirama anankiroa ny tena andeha ataontsika hoe orinasa ny faninana tao ny ray zany de ny orinasa Galana ndray zany de ny orinasa Vivo Énergie io Vivo Énergie io manana problème amin'ny fanjakana izy io manana conflit amin'ny fanjakana taloha tamin'ny andro de tezamita zany ary mifampitory amin'ny fanjakana zany hoe raha ny lalàna n'le marché public de tsy voaray zany io Vivo io vokatr'izay leo mbola manana conflit amin'ny fanjakana izay izy nefa ny moins 10 ans roly merci izy zany ny kely indrindra ny zany hoe tsara indrindra zany ny tolotra zay nataony ao anatin'izay hoe carburant ohatra zany hoe mitady 1 litre na carburant zany ny Jirama de ozy izy hoe amidiko aminareo 1 million io ohatra zany le fomba fiteny zay fa le taoarinany zany de lafo be mety hoe 3 millions 4 millions 5 millions ohatrany zany izy zany tokony ahazo an'le tolobidy fa satria moa izy manana conflit mbola misy raha pitsarana miaraka amin'ny fanjakana malagasy de tsy azo raisina zany hoe irrecevable zany iny offre nataony Vivo Énergie ny Galana zany laharana faharoa roly merci fa misy elanelambidy 9 milliards d'ariary na 45 milliards d'ariary eo amin'ny Vivo Énergie sy ny Galana zay laharana faharoa raha ny tokony ho izy ary zay ny diniana atao anatin'ny conseil de gouvernement de hoe apetoy aloha io toromarika zany raisina atao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernement hoe apetoy aloha ilay appel d'offre satria be loatra le karana prix na elanelambidy zany eo amin'le numéro 1 sy le numéro 2 satria tsy azo raisina le numéro 1 de le numéro 2 ny raisina fa tokony mba misy zany procédure ary fanao zany ho an'ny marché public hoe négocier any amin'ny Galana zany hoe mba ampidino 45 milliards io na le 9 milliards d'ariary fa lafo loatra ary tena règle fanao mihitsiny zany eo anatin'ny marché public hoia raha misy toromarika ve roly merci no raisina atao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernement hoe ajanony io
apetoy aloha na suspendeo aloha de tokony mba misy initiative zany ho an'ny ministre tompona ndraikitra hoe andeha négocier any amin'ny galanata avy moramora io akory ny aterana ro limercia rehefa tonga any amin'ny filohan'ny république satria nse referetany amin'ny filohan'ny république ilay ministre tompona ndraikitra hoe to anaty conseil de gouvernement zay de nitenenina hoe apetoy aloha io nefa nekara 45 milliards vola be ne zany ro li gaga ny tena ny filohan'ny république efa zany mieritreritra manambola be le fanjakana malagasy ny filohan'ny république hoe alefaso ihany le izy inona ny dikan'izany misy kopakisasahana ve zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny filohan'ny république ve tsy tokony hitadiny intérêt-ny vahoaka ka matony conseil de gouvernement zany ministre maro ane premier ministre nge miara-mandinika an'izany ao mba mahita hoe apetoy kosa aloha fa grave be zany elanelana prix zany farafaratsy mba négocievana le orinasa zany mba hoe ampenao io na ampenao atsasany na mba ampenao tsy fantatro raha pately nio 45 milliards io de nao ndray ve président de la république no andeha hiteny hoe alefaso ihany io zavatra io irresponsabilité nge zany ro limercia zay le itenenantsika hoe na tsy resaka tsony aritsika ndreny dossier grave efa navoakatsika teto reny na navoakany brigade des journalistes d'investigation pitsopitsony tahakan'izany ane ro li de efa hitanao hoe atraiza zany ny tena fahaiza mitantan'le fitondrana ary atraiza zany ny tena eritreretany an'le tombontsoanao vahoaka fa ny kopakisasahana mety ao ambadika ao ataotsika au conditionnel fa sao de hoe ataotsika au conditionnel tsy fantatra manko zay ny ambadika zany io maninona no alefa ihany zany nefa fantatra fa mitangana be le elanelam-bidy zany de efa baraingo mipetraka ro le mercia hoe inona ny dikan'izany mitondra fanjakana venao mitady ny tombontsoa amin'ny vahoaka venao fa rehefa mitady tombontsoa amin'ny vahoaka sy ny firenena ianao ro le mercia de ny logika indrindra zany ro le mercia de tokony hoe mba zay mora zay mba akely mivola mivoaka amin'ny fanjakana hatramin'ny filoha amin'ny filankevim-pitantanany orinasa jirama tafiditra ao anatiny zany raharaha zany ary io filoha amin'ny filankevim-pitantanany orinasa jirama io de tsy izy akory fa mpanolotsaina ny filohan'ny république ihany any ange le problème atsika ro li zany hoe zay le mahatonga atsika hoe na enao inona de alay-panahy ianao tsy maintsy andinika sy eritreritra tsy maintsy alay-panahy ianao tsy maintsy ho tonga saina ho tonga ao anatin'ny sainao hoe inona ary ny ao ambadika zany maninona le PCA filohan'ny filankevim-pitantanany orinasa jirama mpanolotsaina amin'ny filohan'ny république miazakazaka makany amin'ny filohan'ny république manao hoe ahoana mikasika an'ity de ny filohan'ny république miteny ataovy zany fa tsy anjaran'ny conseil de gouvernement tsy anjaran'ny premier ministre sy ny sisa dikan'izay nge zany misy zavatra hafahafa ao anatiny eo anjarantsika rehetra amin'ny mandinika zany zany aloha ohatra anankiray fotsiny ary tena tranga tena nisy zany azo amariny eo anivon'ny filankevitry ny gouvernement sy ministra rehetra izany tranga tena nisy zany ahafahatsika mametraka fanontaniana hoe vonina hitondra firenena makany amin'ny tombontsoan'ny firenena tokoa ve ny filohan'ny république sy ny ekipany tranga ataotsika révélation zany zay miteny hoe araka ny filazanao azy teo amin'izay fotsiny any de efa mahavelabelatra tsy miteny hoe misy aretina mikiky aretina lalina mikiky ao amin'ny tapon'ny fitondram-panjakana ao indrindrindrindra eo anivon'ny fiadinan'ny république eny raha iverenantsika lala tena rikotondra zafy momba le raharaha ihany momba nlay indrindrindrindra kabary nataon'ny filoham-pirenena natao ihany tsy teny satria namana ataotsika hoe mpiara-miasa misehatra anakare samy manao asa gazety daoly na amin'ny aino manjery mpanjakana na ny aino manjery tsy miankina ohatra tsika izao de tsy de mahafantana atsika loatra ao amin'ny etika zay mifiatsika le mifampiteniteny tsika samytsika masombahoaka zany amin'ny asa fanaovan-gazety na zatanaty zany tsika tsy anondronondro tanana na anondronondro molotra namatsika eo anivon'ny anao manjery mpanjakana fa anao manjery mpanjakana azy zany de amin'ny fanjakana no lehibeany de amin'ny fanjakana mibaiko azy fa nazanaty zany mba ohatra mafy any ngamba mahazo an'izy ireo tsy fantatra moa zay tena miseho ao fa mety tsy fantatra mety mafy any mahazo an'izy ireo satria misy amin'izy ireo professionnel tsara mafy tsara ny asany misy moa mbola vao mianatra vitsivitsy maromaro fa raha ianao nanatrika ny jery ny filazam-baovao maleriva zany de mitsangam-bolo mihitsy ary mety raha ny tenako manokana de mety mahafantatra hoe mety tsy de sitrapony ndreto mpanao gazety ny anao manjery TVM reto ty fa
de baiko midina zany tokoa ka mena ambany mena de tsy maintsy atao angamba rehefa manao sera lala tena rakotona zavy de tokony mahafantatra reo fididinan'ny repoblika ireo fa raha kely loatra le izy maivamaivana tsy ampy de tsy ahomby zay fa ny mifanohitra am'izay koa raha diso tafahoatra loatra koa de tsy mahomby zavatra hita omaly za moa de tora me mihitsy ny ohatra de maninona ny de avira vraino ohatran'ity ty fitaovam-panjakana sady fitaovam-bahoaka ty support médiatique any vahoaka média public mantsy nanarany eo amin'ny teny frantsay ainao manjerim-bahoaka ny tena filaza an'izay fa ny antsika moa zany hoe ainao manjery mpanjakana ny efa mahazatra de tena overdose mihitsy overdose de communication zany tena efa tena nampandoha raha ohatra ka olona overdose zany filazana ny olona mifoka rongony sy mihinana rongony mahery vaika reny de tena efa nataony mahery vaika loatra le izy de izy torana na maty mihitsy sanatriny zany raha overdose amin'ny sakafo indray amin'ny tsaramaso ohatra de marary kibo mandoa mivalana marary kibo mihitsy fa ty zany overdose en communication ina mahatonga milaza an'izany mandeha le resaka momba n'le hoe raha mitranga de sy le kabary le filoham-pirenena rehefa avy eo am'izay de hoe association zany olo-pirenena 10 enina de samy miteny daholo mitovy daholo le zavatra lazay ny hevi baventiny hoe ny filoham-pirenena anjely eto an-tany fa ny antenimena-pirenena no devoly ka tokony ho ravahana sy ny rehetrarehetra zay daholo ny hevi bavento mandeha eo ny anakara ihany no somary ningana kely zay mety anahirana filoham-pirenena hoe tena mijaly ny vahoaka vao maika me mitombo foana ny fahantrana hatram'izay ka hatram'izao midika zany zay fa iny olona ny teny iny zany dia nikapoka ny loha filoham-pirenena hoe ianao milaza hoe mandroso moramora fa tena azo antoka le olo-pirenena ray ry amin'ny anao manjerinao no baikeo ny olona manodidina anao ihany milaza fa hoe tena migorisagorisa mihitsy any amin'ny lavaka mangitsikitsika ny fahantrana sy ny aratsiana zany ny firenena fa sisa zay dimisiena zany de milaza daholy hoe zay hoe ny filoham-pirenena de anjely fa ny antenimena-pirenena ny devoly eny fa zao dimisienina agnam'ireny de tam'ty Antananarivo ty ve de tsisy na olona iray ary mba niteny tsika mahiano an'le anao manjery tsy miankina koa manao an'ireny le fonina sy telefona sy ny karazan'ireny mandeha eny amin'ny arabe ny miresaka mpanao gazety tsy miankina ary mihino marombarona koa fa roa namana mpanao gazety eo anivony anao manjery mpanjakandroa mafantatra an'izany amena ambany mena moa izy fa misy maro be koa ny olona miteny hoe tena le filoham-pirenena indray no tsy ao fa ny antenimera-pirenena no ao de raha mba zany tamin'ny toeran'izay mibaiko an'iny de mba niteny satria baikona ka efa hita mivandravandra efa baikona hoe raha anankidimy sy anankefana nataonareo de nanankefana mba ataovy an'le asasa de nanankiroa mba ateneny hoe tena mety kosa nataon'ny antenimera-pirenena de mba tsy de tena miteny tanora lala tianareo kotondra zany hoe mba tsy sirika loatra ty de tena mivandravandra be overdose tena mivandravandra be zay taterina amin'ny filohan'ny repoblika sy reo tandapan'ireo zany afa mibaiko nomenareo zany raha nareo namianza mibaiko zany dia mifototra aminareo vao maika nampivingivina mibe sy maro ny jeren'le izy vao maika nakalohalohy mibe sy maro ny jeren'le izy zay ray de nray faharoa lala tianareo kotondra zany io no risque an'le mampiakatra olona mivantana zany amina hainao manjery tsy hainao le hoe olona ivelan'le structure tsy hainao hoe inona no tenen'le olona eo ary indrindrindrina amina televizion zany hita eo mihitsy ny saran'le olona fa rehefa vity fandarana fanasisena olona ny laza hoe ny filoham-pirenena no anjely de ny antenimera-pirenena ny devoly ty
nisy olona ndray nampiakarina tao amin'ny plateau ny TV tao mbola malariva ihany io amin'ny vaovao Roberto tsy fantatra tsy tadidiko tsara fa le olona haiko zany avy any Morondava avany Roberto miadamana de gaga sy talanjona mihitsy aho hoe ahoana koa ary zany le filazan'izay evany tsy maninona fa le izy nanao menasy hoe arahanay maso ary hitanareo ny azo anareo raiky amin'ny 20 ore fa izy gaga retsy arahany maso retsy izy mipetraka any Morondava lazay izy fa mpamboly any retsy raiky amin'ny 20 reta sasany amin'ny voafidy any Antsiranana sasany voafidy any Ordofay sasany andrefa na Antsiranana de nya iny zany nandehana ary arahany maso atao inona ho tapahany ve ny tendany sa ho ataoninona sa ataoninona fa en tout cas menasiny nataony inona ny dikan'izay manao apologie du terrorisme le olona en direct amin'inona zany sisa mba faharovatena le fitondrana de maninona zao le fitondrana ny olona ohatrany reny no sainy miaro azy vao maika mandedika azy mihitsy tena à côté de la plaque mihitsy le comme ataon'le fitondram-panjakana eritreretiny iarovana azy vao maika mandedika azy vao maika mivandravandra amin'ny olona hoe de mba zao ve manao menace ve zany nareo fanjakana manao menace am'reto raiky amin'ny 20 reto misy gazety moa androany tena nahazo menace ny député ASVM zay mifidy any menace de mort zany ve sisa zany ve le tena réconciliation nationale taritiny ty filoam-pireneny ty zay ve le niteneny le filoam-pireneny omaly hoe mila fifandraisan-tanana ny fitondrana ny fanaovana ny fitondrana ny firenena mbo any amin'ny fampandrosoana zay ve zany avoaka am'izany hoe menace sy ny rehetrarehetra zany menace de mort zany zany filazana mivantana eo anivon'ny TVM hoe hoarahanay maso anareo ary tsy amelanay mihitsy anareo raiky amin'ny 20 reo olona raiky mipetraka any Morondava no ilaza fa anara-maso député raiky amin'ny 20 voafidy eraka ny ty distrika rehetra ny Madagasikara atika zany rehetrarehetra zany laha tena Rakotorazafy no hitana ilazana amintsika hoe efa tonga amin'ny faharatapy ny fahalovana sy ny faharatsiana mihitsy ny toedrara amin'izao fotoana zao ka tsy zavatra ohatry zany tsony no entina andravonana azy tsy zay tsony no entina ampitavana an'le rao na raha ny filahazan'ny filoam-pirenena fa zavatra fa lalatena Rakotorazafy zay ny famakafakatsika ro Libersia tamin'ity androany ity fa dia avelatsika ny pieno zany anoyany izay resaka izay ny zao maraina izao alohan'ny amaranako an'izay famakafakana izay angambany tokoa raha ohatra hoe mety manampy ny filohan'ny repoblika tokoa dia namoaka ny sary rehetra tena anivon'ny fitsaranavy malala-pandrenona omaly ny site madagety.com dia ao zany misy azonao ijerena hoe manao ana tokoa zany somba vamoaka vitsivitsy kely nandeha nanao le nanatitra le déchéance zany fa ao tena misy sary rehetra mihitsy ao zany ahitana hoe maro ihany le somba vamoaka ary nanao samboady ary rehefa nasantragna za zany raha zany filohan'ny repoblika na tsy ampy ray io na tsy ampy roa na tsy ampy 20 io mahita an'ireo be da be reo dia efa tonga saina hoe za zany eny efa tsy légitime intsony efa le solombavam-bahoaka no mirahina ary miara-ndrohatra manao samboady nandeha nametraka n'izay déchéance izay tena anivony zany mise en accusation zany izorana makany amin'ny déchéance tena anivony antemin'ira-pirenena tena anivony fitsaranavy mbola lalapanorenana zay fotsiny arana nge efa tokony ampandinika ro Libersia fa bon io moa rehefa makago amin'ny pouvoir zay ianao dia efa tsy te hiala ntsony ianao tsy afaka mandinika de manière rationnelle intsony angambany fa dia efa hafa mihitsy ny fomba fandiniana zany na izany zany moa dia avelatsika ny rehetra io moa ny tantara tsy maintsy tsara nge ro Libersia hoe iza ny manana ny marina iza ny manana ny diso tao anaty lizy iza ny mandainga iza ny milaza ny marina fa aleo ny tantara no anamarina sy tsara n'izay rehetra izay mitsetsatsetsy tsy atra fotsiny alohan'ny amaranako ny fandraisam-pitenenantsika ny nahitanao amin'ny gazety la gazette de la grande ville
mba nasiko fanamarena satria mba nanamarika manokana mihitsy eo amin'ny pejy voalohany la gazette de la grande île Henri Lemercier tao anatin'ny nanomboka tamin'ny volana jolay taona 2024 tataraiko zany ny genèse ny soratra io zany eo amin'ny pejy voalohany la gazette de la grande île fa iarabako andreo namana mpanao gazety eo amin'ny gazety mihitsy tany amin'ny genèse ny zavatra io dia tamin'ny taona 2024 volana jolay sariny rivo Rabarinjaka sariny rivo Rakody vao de Henri Rabarinjaka de ny ministre tamin'izany fotoana izany Reboza Cyril ny teo ny ala moa Reboza Cyril de taty aorina zany reo le ministra izay hita hoe be loatra ny tafahoatra tsy mety zany ny ataony amin'ny fitantanana rahampanjakana no apetraky ny la gazette de la grande île miala de ny tombo izy io nefa mipetraka teo ny sarin'ny ministra Roland Ratsiraka ny ministra Brigitte Rasamuel ny ministra Ulrika Andretina to am'le miala eo zany ministra niady tany ihany koa de androany nanomboka omaly am'izay zany soratra mazava be de miala am'izay de sarina Andriamatoa Hery Rajaonarymampianina eo ambany hoe hoy ny solombavam-bahoaka zany hoe tsy ny député tsy ny mpanao gazety intsony mangataka ny fialan'le ministra sasatsasany fefa le rafim-panjakana mihitsy no angatahana iala ary tsy ny solombavam-bahoaka tsy ny mpanao gazety intsony fefa le solovavan'le vahoaka mihitsy no magataka an'izay midika zavatra goavana be ary tena andeha ataontsika témoin ny tantara mihitsy io sarina petraky ny la gazette de la grande île io ary rehefa tonga amin'ny zay zany le teneniko foana hoe rehefa tonga amin'io izy zany de tokony efa mba mandinika revoalohan'ny republika fa teo zany mbola sarina ministre sy ny conseiller anao sy ny dirikabinao directeur de cabinet Andriamatoa Henri Rabarinjaka ankehitriny am'izay efa ny sarinao ny ataon'ny olona eo efa ny takiny solombavam-bahoaka official zay tokony efa mba mamperitreritra zay resaka zay Henri Lemercier ka zay mba nanamariako an'iny zavatra iny fa tsara ny nafantarantsika rehetra n'izay alohany faranantsika ary ny fotoana zany amin'izao atoandro izao